anatin'ny tontolon'ny fampianarana izay ihany moa anisan'ny sekoly efa ela netezana teo amin'ny sehatra ny fampianarana teny vahiny ny cours Mavita misy ary ny tolotra manokana izay atolony ho an'ireo kilonga ao anatin'izao vanim-potoana ny fialan-tsasatra izao. Manazava mahakasika an'izay mofo Madame Randretsa ao amin'ny cours Mavita. Amin'izao fotoam-pialan-tsasatra izao dia maro no liana amin'ireny fampianarana manokana na cours de vacances ireny ary ny mpianatra no tena voasarika amin'izany. Anisan'ny tena mahaliana ny ankizy sy ny tanora ny fianarana teny vahiny satria dia manampy azy ireo hiatrehana ny toam-pianarana ho avy izany, hoy Madame Randretsa, mpanabe sy mpampianatra teny vahiny Matianina no sady mpitantana ny cours Mavita etsy ampitan'izy maika Ambodifilao. Ny cours Mavita dia nanomboka tamin'ny taona 8 fa ny mpampianatra efa nanomboka nampianatra tamin'ny taona 1970. Cours maleo teny izy io, tsy miankina amin'ny fanjakana zany. Cours ampianarana teny frantsay sy teny anglisy ary amin'izao fotoana izao ampianarana teny malagasy fitako hoe maro ny mpianatra na lehibe na tanora tsy mahay mifehy ny teny malagasy. Ny mpianatra ao olon-dehibe mandavataona olon-dehibe daholo. Dia rehefa tonga ny fialan-tsasatra dia misy spécial vacances ho an'ny lehibe, ho an'ny tanora, ho an'ny ankizy fito taona. Anisan'ny tena hisafidianan'ny olona ity sekoly ity ny fianarana amin'ny fototry ny teny vahiny, izany hoe tsy avahana ireo mpianatra amin'ny fahalalana ananana fa mianatra ny fampianarana fototra avokoa. Ny cours misy amin'izao fotoana izao dia ny fianarana teny frantsay mandavataona io. Parler couramment le français, zany hoe mianatra amin'ny teny frantsay malama tsara mihitsy. Dia fianarana teny anglisy torak'izay. Dia misy koa rehefa vita ilay fianarana teny frantsay ny antsoina hoe perfectionnement. Ny perfectionnement fampiarana ilay nianarana teo ary fanampiana ny mpianatra hiditra any amin'ny université sy hiatrika asa, misy rapport de stage, présentation de mémoire, entretien d'embauche sy ny correspondance officielle et administrative. Araka ny fantatra dia misy mandavataona ny fampianarana ny teny vahiny ao amin'ity toeram-pianarana ity ka misy ny fisoratana anarana isam-bolana ho an'ny rehetra ary isokatra amin'ny 9 Jolay izao ny fampianarana manokana ho an'ny ankizy.